Ny Minimal Irrigation Project dia nanao fikarohana eo amin'ny sehatry ny fambolena izay natao any Mahazina amorony Mania. Ny fikarohana natao dia nivokatry ny fitsitsihana ny rano eo amin'ny fambolena karaoty. Indrindra aloha zany dia tena tazona anay dia ahafahanay mamatatra ho inona ny tena mety, le tondrahana isan'andro sa le elaela zay zany tamin'ny voalohany aloha dia nasana ny tany rehefa vita asana ny tany dia zarana amin'izay ny parcelle na ny plate-bandy. Izao hitantsika eto zao misy plate-bandy 12 zany eto. Dia rehefa vita lamina ny plate-bandy vita lamina tsara reo dia amboly azy amin'izay zany asika. Dia ho an'ny plate-bandy iray moa zany dia 1m50 sur 2 zay zany plate-bandy iray. Dia miala avy amin'ny sisiny zany ianao miala 20 cm dia mandavaka amin'izay. Dia ny alalany ny lavaka eo amin'ny 10 cm eo ny alalany an'ilay midina. Fa ny avy ny ety ambony indray koa, ny ety ambony 10 cm. Izany hoe rehefa vita lavaka izy dia apetraka amin'izay ny zezy. Jusqu'à nampiasana eto moa zany dia marina fa compost efa tena masaka tsara nampiasana eto. Dia ny ho an'ny partie iray na plate-bandy iray ny fatrany zezy rosy-bity, izany hoe eo amin'ny 1 kilo izy dia eo amin'ny 20 kilo na 20 eo zany ho an'ny plate-bandy iray. Dia fomba nanaovana azy le zarana abosaka le zezika dia ampifangaroana aloha ny zezika sy ny tany. Dia rehefa vita fangaro izy dia napetraka amin'izay ny voanina karaoty na ny semasy. Dia fomba nambolena anazy moa zany natao lignina magnaraka ny sakany zany nametrahana ny le graine. Dia raha ny tena tokony marina ataoko ray dra isaky ny anina fa zany hoe mba ialana an'ilay sao dia misy maty ny maso-boly dia natao manaraka ny lignina rehetrarehetra amin'ny sakany igny zany dia mifenona aby ilay izy. Fandrahana anazy amin'izay zany rehefa vita fafy izy dia fomba fandrahana anazy mizara anankitelo. Izany hoe ny tiana hatongavana zany dia ho fantarina eo amin'izay ny aya tamin'izy telo reo zany no tena mety ho an'ny fikarohana. Le mitondraka isaky ny 2 andro ve sa ny 3 andro sa le 4 andro. Eto an-dalana moa zany mikariko an'izay inona ny tena mety fa magnatanteraka anazy zao dia ho hitantsika eo zany ny vokatra rehefa miakatra izy ay amin'ireo no tena mety. Ny traitement ny fanafody nampiasana teto zany dia nampiasa fanafody zany hoe ndray mandeha nametraka azy zay nampiasa Benimo. Zany ohatra ny nahitana soritra aretina kely zany nisy ohatra ny resaka biby moa zany nisy atao anatin'ilay ravina izy dia nahorokorona ilay ravina. Dia izay no nampiasana ilay fanafody dia indray mandeha nametraka ihany rehefa avy eo moa very zay dia tsy nahita tsony. Dia mandeha ihany zany traitement nataonay teto dia izao hitantsika amin'izao mety salama tsara ilay volo satria tsy tazanay maso intsony zany le aretina nahazo anazy teto dia izay ihany ny fanafody nampiasana tamin'ny traitement. Tsy nampiasa ohatr'izay zay fa izay ihany nampiasanay. Ny fambolena moa zany dia naharitra 7 herinandro. Ny karaoty azo teo amin'ny parcelle 4/1 dia 53,83 kg. Raha oharina amin'ny tany 1 hectare zany dia 179,42 tonnes. Ary ny karaoty azo teo amin'ny parcelle F2 kosa dia 42,13 kg. Ary raha oharina amin'ny tany 1 hectare dia 140,43 tonnes. Ny eo amin'ny parcelle F3 kosa dia 34,91 kg.
eo amin'ny tany iray hektara dia 116,34 tonnes. Le resaka volo karaoty tena mahafinaritra dia mahafinaritra le volo karaoty. Izy tena ahitanao soa be. Le fahitako azy moa zany dia mahafinaritra fa ohatrany ahitana an'ilay fia afaka ampiarahana mandritra ao anatin'ny iray azy. Izy izao tena tsara be ny ohatrany tena tena hoe tena ilana io zany tena ilaina satria ohatra tena mihety. Fahitako ny fiarovana teto amin'ny recherche koa zany dia ho andrana nefa misy zany tena azo lazaina tena mahafia miely zany dia tena hitako mamokatra zany amin'ilay hoe fezaka amin'ilay hoe tondraka miraika isaky hoandro. Hitako zany tany somary mbazabazana zany dia tonga zany aprany zany le tondraka numéro zany tena ho aprany fa numéro B mba eo zany fa numéro 3 zany somary savirakely kely eo am'fivarina sy eo miaraka ny fombony. Zay zany fahitana ny teto amin'ny recherche aloha zany mahakasika ny karaoty.